Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary tonga soa eto amin'izao vavaka sy fampaherezana izao ny fiadanan'Andriamanitra tononoko aminao sy ho amin'ny ankonanao. Tena ampifaliana ho atrany ny mitondra ho anao ny tenin'Andriamanitra. Eny mino fa ianao ihany koa dia tahaka izany ampifaliana lehibe no andraisanao ny tenin'Andriamanitra. Eny raha raisinao toy ny teny avy amin'Andriamanitra fa tsy teny avy amin'olombelona. Alohan'ny andraisantsika izany dia manasanao hatrany hiaraka hivavaka isika. Midera sy mankalaza ary mankasitraka anao izay ray masina tsara indrindra ny amin'izao fotoana mahafinaritra omenao anay izao. Misaotra anao izay satria momba izao fotoana izao miaraka aminay eto ianao araka mivoalazanao fa momba anay mandrakariva. Ambara-pahatonga fahataperan'izao tontolo izao ary na dia tsy hita masonay ianao dia mino fanatrianao feno izay. Mino fanahy masina ihany koa izay mpanolo-tsaina sy mpampianatra anay ka izany no hanokatra ny sainay hatakaranay izay tianao ambara aminay tsirairay avy amin'ity androany ity. Eny izy ihany koa ny hanokatra ny fonay mba hilatsahany teny ary ny fonay ihany koa Andriamanitra mba tahio mba tena ho tany tsara afaka niriny ny teny rehetra izay afafinao aminay tsirairay avy rehetra androany satria ny teninao dia tsy miverina foana any aminao raha tsy efa mahatanteraka izay ampanirahanao azy ary ambinina amin'izay ampandehananao azy ka mba tsy ho pieno mpanadino izay fa ho pakato ny teninao. Eny Andriamanitra ianao no angatahanay mba hanokatra ny sofim-panahinay ihany koa mba handrenisanay ny feoanao fa tsy mifeoka Andriamanitra. Eny Jesosy ianao ny ampiteny ayeto za dia fitaovana ihany fa ianao no oka hampandreny sofim-panahiny tsirairay avy rehetra ny feoanao Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary oka amin'ny fahefanao irery ihany no hanapaka feneto. Amen. Amen. Eny ny tenin'Andriamanitra andraisantsika fampaherezana dia filazantsara nosoratan'i Lioka 7:12 dia manomboka amin'ny 1:12 ka hatramin'ny 7:20 iarahantsika mamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny nanadiovan Jesosy ny boka folahy ary raha niakatra ho an'i Jerosalema Jesosy dia nandeha namaky any Samaria sy Galili. Ary raha niditra tao amin'ny vohitra anankiray izy dia nisy boka folahy nifanena taminy izay nijanona teny lavitra eny. Ary izy ireo niantso mafy nanao hoe, ry Jesosy Tompo, mamindrafo aminay. Ary raha hitan'ireo dia hoy izy taminy, Mandehana, misehoa ampisorona. Ary rehefa lasa izy ireo dia nadio teny am-pandehanana. Ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrana izy dia niverina ka nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery sady niankoka tamin'ny tongotry Jesosy ka nisaotra azy. Ary Samaritana iny lehilahy iny dia namaly Jesosy ka nanao hoe, tsy efa voadio avokoa va izy folo lahy fa aiza ny sivy? Moa tsy nisy hita niverina nanome voninahitra an'Andriamanitra fa tsy tia olona fa firenena ity ihany va? Ary hoy izy taminy, mitsangana, Mandehana, ny finoanao no efa nahavonjy anao. Amen. Amin'ny alalan'ireto tantara n'ireto boka folahy ireto indray no entin'Andriamanitra ampaherezana antsika amin'ity androany ity. Eny tena tian'Andriamanitra tokoa zasy ianao hatsiaro izay efa nataony Jesosy Kristy, hatsiaro izay rehetra efa nataony. Halleloja. Eto amin'ity tantara ity dia rehefa hoe niditra tao vohitra anankiray Jesosy dia nisy boka folahy izay nifanena taminy teny lavitra teny, izay nijanona teny lavitra teny ary mazava ho azy moa izany fa tamin'izany fotoana izany dia ny boka dia tsy nahazo ny fampikasokasoka na fanerasera tamin'ny olona madio satria ny abokana dia konsiderena toy ny aretina maloto na hoe natao toy ny aretina maloto mazava ho azy zany fa tsy nahazo ny fampikasokasoka tamin'ny olona madio ny olona boka. Ary tamin'ny andron'ny testameta taloha moa dia misy lalàna mihitsy tamin'ny tany boka zany ary tena hoe natoka-monina napetraka tany ivelan'ny toby tsy niaraka tamin'ny olon-kafa zany ny boka mandrapa adio an'izy ireny. Dia reto boka reto rehefa nahita an Jesosy Kristy teny alavitra teny dia niantso tamin'ny niantso mafy. Ary ny fiantsona mafy moa zany matoa ny olona anankiray miantso mafy dia mila vonjy ary tena nila vonjy tamin'i Jesosy Kristy
Fa ny zavatra fantatra zany dia hoe matoy izy ireo ny antso mafy an' Jesosy Kristy hoe mamindrafo aminay, dia ny dikan'izay dia mahafantatra tsara izy ireo fa Jesosy Kristy dia afaka manadio, afaka manasitrana, afaka nanafaka azy ireo tamin'ny abokany. Ary rehefa niantso mafy an' Jesosy izy ireo dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ary raha hitan'ireo dia hoy izy tamin'ny Mandehana misehoa, zany hoe rehefa niantso mafy an' Jesosy izy ireo dia hitan'i Jesosy, ary Jesosy Kristy nilaza hoe Mandehana misehoa any amin'ny mpisorona. Zany hoe Jesosy Kristy eto tsy niteny hoe madiova ianareo, ary Andriamanitra an' Jesosy Kristy dia fantany tsara ny zavatra izay nangatan'izy reto, ary voalaza ny tenin'Andriamanitra fa rehefa teny am-pandehanana izy ireo dia nadio. Rehefa teny am-pandehanana izy ireo no nadio, ary ny zavatra hita dia hoe izy 10 mihitsy no voadio, satria eo amin'ny 17 rehefa nahita ny anankiray izay niverina nanome voninahitra an'Andriamanitra nisaotra an' Jesosy Kristy ny anankiray tamin'izy ireo, dia hoy izy Jesosy hoe moa tsy efa voadio avokoa fa izy 10 fa aizany 9. Zany hoe ireo 10 izy 10 dia nadio avokoa, sitrana avokoa, afaka tamin'ny abokana avokoa, fa ny anankiray tamin'ireo ihany mba nahatsiaro tena ny verina, ny ankoka teo an'ny tongotry Jesosy Kristy, nankalaza n'Andriamanitra tamin'ny feo mahery. Eny, zany hoe tahaka ny fiantsony mafy nila vonjy tamin'i Jesosy no nahatsiarovany tena ihany koa ny verena, ny antso mafy na hoe nankalaza tamin'ny feo mahery ny fanehoany, ny fakasitrahany, ny fisaorany an'Andriamanitra. Ao anatin'izany tantara izany ry hava-malala dia mampianatra antsika Andriamanitra, mampatsiahy antsika Andriamanitra. Fa indraindray tsika dia tahaka nyreto boka 7 reto. Indraindray tsika dia tena hoe rehefa tamin'ny fotoana izay nilantsika vonjy tamin'Andriamanitra, nilantsika vonjy tamin'i Jesosy Kristy, dia tena nanandratra amin'ny feontsika, tena niantso mafy, tena nanao izay hafa mihitsy isika izay nitaraina tamin'Andriamanitra. Ary tamin'ny fotoana tokoa rehefa nafahan'Andriamanitra tamin'ny fahoriana izay nahazo antsika, dia tsy nahatsiaro akory no hoe hiverina nanome voninahitra an'Andriamanitra to adinontsika, to tsy tsaroantsika intsony, fa hoe boka anetsika taloha ka efa nadio tahaka nyreto 7 reto. Tena tsy tsaroantsika intsony ny zavatra izay nataon'i Jesosy Kristy tamintsika. Mino aho fa amin'ity androany ity dia hampatsiahivo ny fanahy masina aminao izay rehetra efa nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny fiainanao, ka mba ho anisan'ny anankiray tamin'ireo boka 7 ireo ianao izay hanantona an' Jesosy Kristy hiankohaka eo an-tongony ka hiteny azy hoe misaotra Jesosy ny amin'ny nanadiovanao anahy. Mba hatsiaro ianao tahaka an'ity boka anankiray ity izay niverina. Raha voalazan'ny tenin'Andriamanitra, raha ny anankiray ozy izy tamin'ireo raha nahita fa sitrana izy dia niverina nankalazan'Andriamanitra tamin'ny feo mahery. Mino fa ho anisan'izay anankiray ianao izay niverina hankalaza n'Andriamanitra, nahatsiaro fa tamin'ny fotoana tokoa ianao izay nitaraina anao tamin'Andriamanitra dia nanavitra anao izy. Firifiry amintsika no efa nandray no nitaraina tamin'Andriamanitra ary nandray ny famonjeny, nefa tsy nahatsiaro izany tahaka an'ireto boka 10 ireto, tahaka an'ilay boka 7 azafady izay anisany nandray fanasitranana na diovon'i Jesosy Kristy, ka tsy nahatsiaro intsony. Nieritreritra angamba izy reto hoe sendrasendra no nahadio azy ireny teny am-pandehanana, na tsy haiko izay nieritreretiny, fa dia zavatra hita aloha dia hoe tsy mba nisy na dia anankiray tamin'izy 7 fa ny anankiray ihany no mba niverina nankalaza an'Andriamanitra. Ary jereo tsara ny valiny izay
ny fanontaniana izay nataon'i Jesosy Kristy rehefa miverina ny anankiray eo amin'ny 7:70. Ozy izy Jesosy hoe tsy efa voadio avokoa va izy 10 lahy fa aizany 9? Moa tsy nisy hita ny verina hanome voninahitra an'Andriamanitra afa-tsy ty olona hafa firenena ity ihany va? Ry hava malala, tena miandry antsika Jesosy Kristy hanambara, hisaotra, hiverina hanome voninahitra an'Andriamanitra satria tadidio tsara fa ny fahatsiarovanao izay nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny fiainanao dia fanomezam-boninahitra ny anaran'Andriamanitra, fanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Izay fahatsiarovana rehetra izay nataon'i Jesosy Kristy teo aminao dia manome voninahitra an'Andriamanitra. Tena miandry an'izany Jesosy amin'asenao. Tena miandry an'izany Jesosy Kristy amin'asenao. Amen. Ary ity raha lehilahy anankiray ity rehefa tonga nanome voninahitra ny ankoka tamin'ny tongotry Jesosy nisaotra azy, dia hozy izy Jesosy taminy hoe mitsangana, mandehana, ny finoanao nefa nahavonjy anao. Amen. Mba mitsangana hozy izy mandehana, ny finoanao nefa nahavonjy anao. Ary mbola nirahany Jesosy tsy raha lehilahy ty hoe mitsangana, mandehana. Ary eo ka ho fantatrao tsara fa tsy hoe ny fanadiovana fotsiny an'ity lehilahy ty ny zava-dehibe tamin'Andriamanitra, fa indrindra ny hamonjena anazy. Ka ty hampatsiahy ianao ny Tompo amin'ity androany ity hoe tsarovy izay rehetra efa nataony Jesosy Kristy tamin'ny fiainanao, tsarovy izay rehetra efa nataony taminao. Betsaka amintsika no efa nidiovon'i Jesosy, efa boka fa efa nidiovon'i Jesosy Kristy, nefa tsy avy na ny ankoka hisaotra an'Andriamanitra. Ka dia manasa antsika Andriamanitra ny fanahy masina ny hampatsiara adinao izay rehetra efa nataon'i Jesosy taminao dia izy no hampatsiahy ianao amin'izao fotoana izao, ka mba hiverenanao hiankofanao amin'ny tongotry Jesosy Kristy hisaoranao azy amin'izay rehetra efa nataony tamin'ny fiainanao, fa tsy ny hoe fanadiovanao fotsiny na ny fanasitranananao na ny fanafahananao no zava-dehibe tamin'Andriamanitra, fa indrindra ny hamonjena ny fanahinao. Ka ho fantatrao izany ankehitriny fa tsy sendrasendra mihitsy ny fanasitranananao na natonga anao nadio, tsy sendrasendra fa tsarovy anie. Nisy fotoana ianao nitaraina mafy tamin'Andriamanitra, nisy fotoana ianao nitaraina mafy tamin'i Jesosy Kristy, ary misy aza moa ny sasany amintsika dia nanao voady mihitsy, kanefany rehefa tonga ny laivany an Jesosy, na hoe tonga ny zavatra notadiaviny, azo ny zavatra notadiaviny, dia tsy nahatsiaro tsony izy, tsy nahatsiaro tsony izy ny hanome voninahitra an'Andriamanitra, ny hisaotra an'Andriamanitra. Fa mino fa amin'ity androany ity ny fanahy masina hampatsiahy ianao, ary tena hoe hahatonga anao hiankoka eo an-tongotry Jesosy, hisaoranao ny anarany amin'ny zavatra rehetra izay efa nataony teo amin'ny fiainanao. Fa te hanao zavatra bebe kokoa, mihoatra lavitra noho izany Andriamanitra amin'ny fiainanao. Eny ny fisehoanao, ny fijoroanao vavolombelona dia manome voninahitra an'Andriamanitra, ary izany dia fampisehoana ny finoanao azy. Eny tena mahafaly ny fon'Andriamanitra ry hava malala izany, ary koa mampirisika anao mandehana miseho lazao izay rehetra efa nataony Jesosy Kristy taminao. Fantatrao fa tsy sendrasendra ny fanasitranananao, fantatrao fa tsy sendrasendra ny nanafahananao, fantatrao fa tsy sendrasendra ny nanadiovananao. Eny Jesosy Kristy nefa nandremy fitarainanao, ary efa nanafaka anao, efa nanasitrananao anao, efa nanadio anao. Ka dia aoka ianao mba hatsiaro izay rehetra nataony anao tamin'ity androany ity. Eny tahaka ny nentsonao mafy tamin'ny feoanao mafy no aoka koa mba hiverenanao, hankalazanao azy amin'ny feonao mahery, dradradradrao ny fahatsarany, ny fahalehibiazany. Haleloia.
ary mbola pahafantariko ihany hoe tsy hoe ny anafananao, tsy hoe ny anasitranananao, tsy hoe ny anadiovananao no zava-dehibe indrindraindrindra, fa ny tanjon'Andriamanitra dia ny hamonjena hanao. Haleloia! Ny inonao ny anarany ary ny hamonjena hanao. Amen. Ka mino fa ho betsaka tokoa ny avy iankoka hisaotra an'Andriamanitra amin'ity androany ity, ka dia ny fanahy masina ny ampatsiahy antsika tsirairay avy rehetra izay rehetra efa nataony Jesosy Kristy tamin'ny fiainantsika, ary tsy homenatra tokoa tsika ny hoe nijoro vavolombelona, ny laza izany ampisehoy ny aneo izany hoe tena hoe boka tokoa za fefanodiovin' Jesosy, narary tokoa azy fefanositranin' Jesosy, very tokoa fefanovon'izay Jesosy, dia ny eny voninahitra dia ho azy irery ihany izany. Ka dia manasanao hiaraka hivavaka isika. Misaotra betsaka anao izay tompo malalo ny amin'ny teny izay nomenao anay, ny amin'reto tantara, ny reto boka folahy reto. Eny Andriamanitra, betsaka tokoa no hoe nampahafantarinao anay tamin'ity androany ity, ary tena hifonana eto anatrehanao izay rehetra fanaovanay tsinotsinona ny amin'ny zavatra izay efa nataonao tamin'ny fiainanay. Hifonana eto anatrehanao ny amin'ny tsy fahatsiarovana izay nataonao taminay, Andriamanitra. Fantatray fa nisy fotoana tokoa izay nitaraina mafy taminao, ary tena nandrehanao, ary nanafaka anay ianao, nanadio anay ianao, kanefa Andriamanitra tsy nahatsiaro izany izay. Ary ninona izay rehetrarehetra efa nataonao tamin'ny fiainanay ka tsy tsaroanay dia aoka amin'ny fanahy masina izay mpampatsiaro anay no aoka hampatsiaro anay izany, ka mba hiverenanay, hiankofanay eo an-tongotrao Jesosy, hisoranay ny anaranao, satria tsy misy afa-tsy ianao irery ihany no afaka nanome izany, tsy misy sendrasendra izany Andriamanitra, fa efa programanao ny nanasitranana anay, efa programanao ny nanafanao anay, efa programanao ny nanadiovanao anay tahaka nyreto boka folahy ireto. Ka aoka mba ho anisany anankiray izay hiverina hankalazanao amin'ny feo mahery izay, ary hisaotra ny anaranao ny amin'ny zavatra rehetra izay nataonao teo amin'ny fiainanay. Ka dia aoka tsy homenatra ny ho vavolombelonao izay. Eny Jesosy eo, mba handeha ary hilaza izay rehetra nataonao, ho voninahitry ny anaran'Andriamanitra irery ihany. Dia amin'ny anaranao Jesosy eo no hanaovana izany vavaka izany, ary mifanahinao any taona ny tsirairay avy rehetra, hamporisika ny tsirairay avy rehetra, handresy lahatra ny tsirairay avy rehetra, mba hijoro vavolombelona ny amin'ny fahatsarana rehetra izay nataonao teo amin'ny fiainany. Amen.